Itony observateur tony zany a tsy de fiable zany on va dire hoe tena tsy fiable de ino ianao zany anantena an'le SADC SADC ino ianao anantena an'le interna manofy ianao zao hoe atomboka hatrany amin'ny hoe ahoana ny resaka tantaran'reto observateur reto ahoana fomba nahatongavan'izy ireo akoatra ny SADC zany ny tiako antanina ny tiako tantaraina aminareo kanefa na ny SADC koa raha betsaka ihany ny indrokely ao anatin'ny zavatra zay mety ho avoakan'zareo sy mety ho tantarain'zareo zao ny zavatra lazaiko anareo tany amin'ny taona 2020 sy 2020 tany amin'ny volana febroary tany ny tena olana manko tsika mora manadino ianareo vahoaka mora manadino ary zavatra tena manahirana ny zay zavatra ao anatin'ny fomba fisainatsika sy ny fomba fanaovantsika fanadihadina satria marina fa tsy fiainatsika tsy ilaitsika amin'ny fiainana andavanandro izy kanefa rehefa tonga ny famohan-kevitra zany ara-politika dia matetika tsika taraiky foana ary eny fa na de mpanao politika goavana ary eny fa na de olona manampahaizana ary eritreretina hoe manampahaizana eritreretina tokony hoe ao anatin'ny monde intelligible dia manahirana fa tsisy matetika manadino na tsy eritreretin'le olona hoe zava-dehibe zany amin'ny anoirina ka zay mihitsy angamba ny ilainy nahatonga nytony atao hoe fanaovan-gazety fianarana tantara fianarana ny maly sy ny androany sy ny apitra zay satria tany amin'ny taona tany amin'ny volana février tany dia nampatsiahy foana ny reto vondrony iraisam-pirenena ary taty amin'ny volana juillet izy ny tena mafimafy non alohan'ny 26 juin tena mafimafy hoe tany amin'ny salon tany zany fa tsy eny nisy fantatritsika vahoaka ihany amin'ny alalan'ny communiqué sy ny karazany nangataka satria ireny observateur reny zany tsy afaka miditra eto raha tsy avy amin'ny fanasana avy amin'ny fanjakana malagasy zany hoe fanjakana malagasy zany mi-invité an'le olona takan'izany zao ny SADC zao dia tsisy nanana réflexe mihitsy ny invité azy raha tsy hoe efa akaikikaiky ny élection iny fa ny fanjakana moa efa nirahantsika nalala sady ny SADC koa namoaka an'izany raha teo hoe nahazo no tamin'izay tsy navelan'ny fanjakana malagasy niditra taty a Madagasikara tany amin'ny volana 3 volana na 4 volana alohan'ny datin'ny scrutin zany hoe ny fandratsaham-bato zany fa tany amin'ny taona 2020 sy 2020 tany de tena ny assiste mihitsy ny reto vondrona européenne ny pays occidentaux hoe ihany fanany japonais ara hoe zay andefa observateur fa aizanareo fanjakana malagasy tsy memetra n'le demande hoe aizanareo tsy mandefa n'le fangatahana hoe ici ny reny ONG manao observation reny na ireny observateur manara-maso ny fifidianany reny ny fanaraha-maso ny fifidianana manko tsy vitany hoe ny eo ampanaovana fifidianana ihany fa surtout ny any aloha zany hoe any amin'le fikarakarana azy mihitsy de fa any efa misy dingana etapy maromaro tsy maintsy arahana de izay zavadray misy norme zany tsy maintsy voavaly ahafahan'reto observateur amin'ny teny hoe tena norme ity fifidianany ity na hoe tsy norme ity
fifidianany ity de manao mazava ho azy fa zareo tsy afaka miimposer fa manao recommandation. Nandrasan'izay zavadray tao ny relance par courrier officiel, tao ny relance verbale. Zafady faly ny vahoaka fa manana reny amin'ny Madame Panina miandrandranomafy azy. Oui, iresahantsika ihany koa io resaka Madame Panina io rehefa avy eo mamin'irina mba apatrehivana any de anao zao no napiditra an'io ndraso. De tany amin'ny volana février mars avril régulièrement ireto pays amin'ny tany tandrefana zany na ny japonais raha ao anatin'izany hoe zay apiditra andefa observateur fa alefaso le demande nareo. Et quand on dit demande dia tsy ny fanjakana malagasy zany ny pays occidentaux zany tsy ny fanjakana malagasy no miantoka azy fa ry zareo tompony du moins ny vondrom-pirenena mandevana azy reny. Nandefa foana zany ny hoe aiza nareo tao tsy manao an'le demande mihitsy jusqu'atrany amin'ny misy proof zany teneniko zany ary olona amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ary malala an'izany hoe za koa moa malala an'le izy raha teo menimenina ny PIM zany ny partenaires internationaux de Madagascar hoe fa itsy any ve l'élection sa tsisy ary teo na tonga an'le fisalasalana raha tadidinareo hoe démissionna ve Andry Rajoelina sa tsy démissionna itsy ve les observateurs internationaux étrangers venant des pays occidentaux sa tsisy. Tany amin'ny volana novembre tany amin'ny volana mars tamin'ity taona ity dia tany vao nanomboka mai mihitsy ary tany amin'ny volana mai vao nanomboka ny teniny gouvernement hoe lefanay les demandes de ozy izy navaly reto bailleur na ireto amin'ny relation bilatérale zany na ireto PIM ireto hoe tsy possible atsony fa ny zavatra ohatran'ireny ary zay foana hatramin'izay zany indrindra tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina de 1 an et demi de fa acté efa signé hoe reto aby ny observateurs internationaux ho avy eo surtout ny avy amin'ny pays occidentaux satria ireny olona ireny dia tsy ny fanjakana malagasy no miatoka azy fa ireto firenena izay vonona miatoka an'izany mba ahafahana migarantir an'le fanomanana an'le fifidianana cautionner je veux dire cautionner an'le fifidianana. Zao rehefa nanontaniana le membre-ny SADC le androany de ozy izy hoe non, nous on n'est pas là pour cautionner ozy izy, on est là pour constater. Zay ny tenen'izay izy. Iny angamba mba zavatra hoe azokazoko an-tsaina mba hoe azo ekena amin'ny zavatra nyteneniny reto observateur reto. Zany hoe tiako tonga sidro anatin'ny sainareo zany de zao hoe misy itony observateur tony zany indrindrindrindra amin'ny ahoana reny itondrako an'izany tsy mba tsy teninako hoe tonga de mi-accuser loatra fa tsy de fiable zany on va dire hoe tena tsy fiable satria vao manomboka mihitsy izy de efa miteny hoe ary zay le izy aloha hoe suite ny fanasany ny fanjakana malagasy de zay le procédure manasa ny fanjakana malagasy de ireto zarany rehetra ara misy opportunité satria miainga ny pécule sy ny honoraire am'izay fotoan'izay ka ireto le avy amin'ny vondrona afrikane sy ny karazany rehetra zany afatsy ny SADC dia tsy fantatra ohatra zany hoe le international libéral tokony ho fantatritsika fa membre ao anatin'izany international libéral zany ny parti politique ny Andriamatoa Edgar
izy moa Rakotondravà moa izy iny sa izy anaran'ny Italia iny fa Edgar ministry ny anina zany de aloha zany areo marika anankiray ao ihany koa neny izy teo Ajo Andriana Anarivelo fa anjaranareo mieritreritra hoe Ajo tsy ao amin'ny fitondrana tsony Edgar mbola ao amin'ny fitondrana ary tsy nanafina ireto olona ireto niona tamina membre ny international libéral ireto zareo Razafindravà rehefa tonga tany an-tanindrazana eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe izy amin'ny mandoa ny honoraire ny amin'ny prestation ireto observateur reto à la différence an'ireto européenne zany hoe zay tokony nisy an'izao hoe reto zany ny européenne mihitsy no mandoa azy de zay zavatra nefany eny misy izy ny député européen tao mba azonao lazaina ana ve ohatra hoe izy ny tao azo eritreretina ihany zany tsy de sarotra zany hoe mieritreritra zany fa toujours est-il le chef de mission tsy bon mety misy zavatra azoko tenenina satria aty tandalana aty voafetra ny zavatra azoko tenenina eto fa ny azoko tenenina hoe la méfiance et le doute mipetraka ny tsy maintsy mamana zany tsika amindrena rehefa nilazaiko teto hoe tsy mino fa ireo observateur internationaux tonga ireo de ilaza ny tena zava-misy marina hoe tsy mety ary tsy ao ity élection ty c'est même grand comme l'éléphant on va dire hoe nangeda noho tsy haiko reny filazany zany hita na tsy mila microscope ara de hita hoe tsy miainga izavadrio sady que régional de World Bank ihany diso zany tsy zany tsy marina zany de tsy haiko azavao le tianao tenenina am'le sadek régional ny azafady de mba fantatra ihany koa nefa ny hoe ino izy teo nisy déplacement nataona olona akaiky ny fitondram-panjakana tena akaiky nandenakany amin'ireny firenena afrikanina ireny ary reto observateur reto dia na any Gabon ny sieziny na ny Côte d'Ivoire na any Kenya zany tsy miteny sadeka zany hoa mbola tsy miditra amin'ny sadeka fa rehefa nijereko am'izay zany ny hoe inona ny parcours ireto olona ireto chef de mission soi-disant ONG organisation non gouvernementale de ny olona oatra za zany de tokony anana notoriété irréprochable de mba tsy tenitenenako foana eto de andanareo miditra amin'ny Google alaivo daholo ny anaran'izy ireny de miditra amin'ny Google nareo miditra amin'ny Wikipédia de hitanareo daholo ny parcours-ny c'est pas compliqué de hitanareo daholo ny parcours-ny hoe ny sasany indrindrindrindra le niteny ankeo zany le avy amin'ny international libéral ay olona voaroroy tany amin'ny tany mivarotra na compagnie aérienne ary convoqué-ny fitsarana tany aminy izy farafakely ny telo fa jamais il s'est présenté tsy fantatra zany ny toan'io fa ny zavatra extrait an'io zay mipublieko ankeo io zany ary zay natonga nahako nanao anty édition spéciale ty satria te hiprépare anareo psychologiquement toy an'le tamy lakamisy so nareo menakavy zany diso so tsika menakavy diso hevitra ndray hoe tsika zany sasatry voafitaka ohatrany hoe resiko barea maly de ohatrany somary vofoana zany le malagasy satria le fitondrana tsy aninona dia nino nidiran'ilay ty olo maloto avy any Guinée ty
ka zay le soan'le ka izy fetsy be mahay izy tonga de mifindra any amin'ny ONG izy de mahazo honoraire izy tsy hay tsony hoe ohatrinona ny azony am'ireny sans compter ny négociation zay mety tsy fantatritsika any ambadika any zany tsy marina hoa zany sady se World Bank-nao zany ry car SOS zany aza manao zavatra gratuit ohatran'izany tsy mitovy zany je confirme fa ngara ataonao teny frantsay izy de mitovy zany aza miteniteny foana fa manjary ny ololeto anie manana niveau daholo ny teny eto fa tsy ianao zao vo hitako io de ianao nampianatra ololeto de rehefa jerena zany le parcours politique anjareo reo le miteny reo le député européen moa tsy azoko ny anarany zany fa moi j'ai pas de amindreny ndray par rapport amin'ny parti andray no ahitanao azy hoe zao ty olo ty na zao ty olo ty fa ianao zany tsy maintsy manao investigation par rapport amin'ny pédigré sy ny parcours ary ny background n'ireny olo reny de hitanao tsara mihitsy hoe reto olo reto ils ne sont pas ce sont des gens qui n'ont pas ino tsy izy teo tsy afaka amin'ny hoe manana garantie zany ianao hoe ce sont des personnes de notoriété valable zany ireto olona ireto tamin'ny lakamisy de efa niteny mbola tsy nalala ny composition andrareo fa dans tous les cas zany ny teny idirako tiako atongavanao anatin'ny tiako isaisisena ny saitsika zany hoe natao mihitsy zany zay tsy idiran'le observateur européen na avy amin'ny pays occidentaux teto Madagasikara mba tsy sin'le hoe samihafa ny rapport'le africaine vato sy ny rapport ny européenne avato zay zany tena zava-dehibe zay araky ny teneniko teo hoe 1 an et demi avant de fa tsy maintsy émise les demandes hoe mila observateur zay am'izao daty de miinvité anareo zay fa tsy natao mihitsy zay tsy natao zay de rehefa tsy natao zay kay le izy zany zao vo mivaly zany le antony hoe naninona zareo tsy nanao zareo nanafatra an'ireto afrikanina ireto zany ny sadek logika be satria iny karazany ohatrany hoe iny zany tsika affilié ao amin'ny Union africaine de ny sadek no akaiky atsika nidira atsika tao anatin'ny sadek hatramin'ny nitondrany Andriamatoa Marc Ravalomanana ny fitondrana sy ny nidira atsika tao anatin'ny COMESA fa talohatsika tsy nila nireny zavatra reny de nravina ny teto amin'ny firenena ny antony de tsotra be hoe mila nireny tsika satria tsy mahay fandamy mantara atsika kanefa naizanona zany ny zavatra tsapatra am'izay dia zay zavatra nidiran'ny sadeka teto Madagasikara na sady seozy tsika dia tsy nisy zavatra ny lamma fa vo maika napikorotana de mety iteninareo hoe ahoana zany ny nini tsy ny sadeka nanao ny nini fa ny fanarahana tamin'ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana suite ny pression avy aty a Frantsa de ny sadeka nanatanteraka fotsiny satria rehefa natao ny négociation tany amin'ny coulisses dia ny ministre frantsay de Zouandé no nanatona ny Jacob Zuma ametraka ny nini de tafapetraka ny nini tam'izany ino moa le lazay ny oui je sais sotra damdona de reny zany no natonga an'le nini ka le coût an'le fanjakana malagasy zany le manipulation nataon'ny fanjakana malagasy zany hoe raha vo ny européenne no manara-maso ny olona avy amin'ny pays occidentaux manara-maso ny élection io di tsy na tsy anaika raha tsy misy ny fanaraha-maso alo de iny efa nataon'ny Union européenne iny par le bien Madame Delattre hoe ireto aby ny recommandation anay tsy mety ty ataovy ty ary teo no natonga ny reto pays occidentaux na le PIM tafiditra tao anatiny koa ny Corée du Sud taty aorina na tena hoe nalaina nandovo vola tao anatin'le basket fond de hitanareo tsara
fa be dia be ny bureau de vote. Tao ary tsy nisy hoe ino ty isoloir akory ny sasany, tao ny sasany tamin'ny trano tsy fantatra hoe ahoana, ny tsy ampy zany le izy, ny vola, kanefa ny tena le zany tena hoe de manière tena hoe volontaire, tena hoe fananina mihitsy, bloquena tamin'ny fomba rehetra zany tsy atongavan'ny observateur avy any amin'ny pays occidentaux. De mazava ho azy zany mety misy ozy izy nareo to hoe misy député européen tao, satria ny membre ny parti international libéral ane dia mahatratra any amin'ny 150 parti eto ambonin'ny tany. Zay zany tokony ho fantatritsika. Dia tsy raha mandefa n'io dossier io anao ry Carsos de isanaiky ny zavatra. Ne cherchez pas à avoir raison, vous avez tort, point barre. Tsy ao anatin'ny ino izy teo mety takan'ny international libéral zao dia ino izy teo anisan'ny groupe na izy moa milaza hoe ONG, anisan'ny ONG consulten'ny ONU, ny SADC tafiditra ao anatina tsy système onusien fa groupe régional aty Afrika zay eo ambanin'ny eo ambanin'ny ino izy teo tsy direction moa zany fa sous tutelle ny quelque part ny Union africaine. Fa de là à dire hoe SADC, Banque mondiale, c'est du n'importe quoi. Tsy fantatra hoe taiza ianao mianatra na ahoana, fa za miteniteny foana eto. De raha izay dia nielana mihitsy zany natongavany reto le observateurs venant des pays occidentaux. Eo am'izay zany tsika am'izao fotoana zao. De hoy mantsy anareo tamin'ny lakamisy hoe aza mieritseritra zavatra maro, tsy marina fa manapaka fanazavana. Merci nanareo koto. De hoy za mantsy anareo hoe ny préparation tokony arahana maso. Ahoana ny préparatif le zavatra rehetra, mety ve le nomination le président par intérim, ahoana ny fomba fivoakan'reto ny dossier zay entina na procédure entina io anatrehany haute cour constitutionnelle. Mety manao par droit comparer zareo na ohatran'izany hoe ahoana moa ny tena lalàna malagasy, inona zany ny ohatran'izao, satria maka afaka misoneny akama maka ino izy teo consultant malagasy ry zareo, c'est neutre. Tsy hoe maka mpitsara izy na expert amina droit constitutionnel izy, de hoe le olona ohatra mety membre ny avy na membre ny mapara na membre ny je ne sais tsy fantatro, fa olona tena vita enquête, vita mihitsy fanadihadina hoe ty olo ty ananany aloha le fahaizana. De zay ireny olo reny ny consultendareo hoe ahoana ny amin'io, ary tsy ray na roa. Ity zavatra ty nefa ny reto observateur reto quelques jours alohan'ny nanaovana ny élection no tonga eto amitsika. De eno tsara ane le zavatra ataony, le compte rendu ataony, zavatra lazainy hoe reto aby ny problème. Lazainy ery aloha miteny ozy izy le parti amin'ny reto le collectif hoe nationalité ny zao, lazainy le problème. Fa rehefa tonga am'izay izy de ils ont même pas le courage de dire, pour vous dire, mba mody manao recommandation zany izy, ataoviny dialogue, ataoviny zao. De hoe mbola ozy izy le président ny ACC mbola résultat amin'ny 9% ny anina mivoaka no menanareo. Fa moi je peux vous garantir que ces gens-là, ils sont là tout simplement
pour valider ce scrutin. Ils sont là pour valider ce scrutin, sinon, pour valider ce scrutin. Ah ouais, maman, on n'est pas là pour cautionner. Ah oui, c'est de l'enfumage, merci Donna. Vous n'êtes pas là pour cautionner, mais pourquoi vous validez? Mais sinon, enfin, les valeurs à Rouven pour la promotion et la défense de la démocratie, la liberté et l'état de droit. Et non, la démocratie, liberté et l'état de droit. Nous, on ne vit pas de la démocratie pleinement et entièrement. Les partis politiques, les collectifs, il faut même pas 12 heures avant. Sam malala zany atao hoe atsonjombe zany. Raha ianao zavatra atsonjombe anao a, tsy maintsy fotoana lavalava vao mahavita manomana soanao eo atsonjombe mba ahafahanao manao zavatra professionnel sy ny karazany. Lasa indray anao hoe tsy mahazo manao en public atsony fa ao atrano no atao. Lasa anao manofa trano ry zany le olona de tonga de efa gendarme firina eo tsy mahazo miditra ao. Là, tonga de misy atteinte à la liberté, je veux dire, non, privation mihitsy, amle liberté, le olona amle, déjà, à non manifestation, ary les démocraties, satria tsy mitovy, tsy misy an'le traitement, mitovy ny traitement entre ny Andry Rajoelina sy reto ambiny. L'existence d'une profonde crise de confiance entre les candidats et les institutions impliquées dans le processus électoral. Ianao tsara, miteny an'izany izy, hoe profonde ozy izy. Crise de confiance. Indépendante. Non, ianao tsara. On a noté que les électeurs ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues dans le code électoral. On a noté et salué la présence des femmes, de beaucoup de femmes dans les bureaux de vote. On a noté également que les opérations de dépouillement se sont déroulées dans la transparence. Ce sont des mots qui tuent. Dans la transparence, bon, PDB, ni reportage, il n'y a pas de zone tati. Par miracle. Dont on ne sait pas pourquoi et comment. C'est un redundu. Il tirangam TNT, le tenenque, suspecté. Voaroroy amin'ny famarotana ny compagnie aérienne en Guinée Conakry tamin'izy minitry ny transport. Namidy mora io compagnie aérienne io. De io rangahy io no par l'intermédiaire an'ity le international libéral zay mampivondrana parti politika zay miprôné ny démocratie sy ny liberté sur toutes ses formes. Si nous état de droit, nous n'allons pas à Madagascar. Ça n'est où là, à la base, tu m'as dit, à la base corrompue, la tourine, j'en ai mis proof, là. Au Wikipédia, mis un zan, a mis gazette guinéenne, mis un zan. Donc ça, nous n'avons pas nos gazettes, c'est mis un oiseau. Comment pourrait-on avoir confiance à vos conclusions aujourd'hui et futures, vu que
azafady, vu que vous-même avez été corrompu, donc voici les dossiers vous concernant, y compris les Oula à l'émission Annie Sadek, qui a été candidat, qui a été ministre aussi, dans leur pays, le Tane Zambie. Ny elan'ny fanjakana malagasy ny anafatra européenne, satria ny européenne ny azy, s'ils ne retrouvent leur bill, ils les retrouvent par le biais des institutions qui leur payent. Ireto olona reto vao miainga tsy miditra ny territoire akory hoe reto ny anaran'le olona toy zao hoe vita Madagasikara. Izany hoe ity resaka élection, resaka scrutin tamin'ny 16 novembre 2023 ty zany, defa tonga defa vita kadratrany amin'ny etoboany mihitsy, ary zay ny teneniko hoe main miady ry ralahy, mahay izy amin'ny zavatra hainy. De iny ianao zany anatenan'le Sadek, Sadse, iny ianao anatenan'le manofy ianao. Ny Union européenne mihitsy par le biais madame de Lattre no ny teny hoe menacé ny observateur avy amin'ny safidy. Tsy naheno anao hoe menacé ny observateur avy amin'ny Sadeka na menacé ny observateur avy amin'ity international libéral ity. Tsy naheno anao avy amin'ny mpanao gazety frantsay hoe on a été dès qu'on arrive tonga defa mamana daholo ny rehetrarehetra. Veriny intelo inefatra tamin'ny TV5 zany, France 24 zany. Oui, pour servir les guignols.